fitiavana faly koa isika voreto hanolotra izao eglizy vaovao izao an'Andriamanitra fandeha talao tanandroa aminy mba ho sitrany ny hanome antsika ny fahasoavana sy ny hanamasina mieliny amin'ity rano ari-tanana ity ka hafaly amintsika ny famantarany ny fibebahana. Ary ho fahatsiarovana ny batemy izay hangiovana ny rindrin'ny eglizy vaovao. Fa izao no banjiny ny saintsika indrindra isika tao avory apresy ny finoana sy ny fitiavana no eglizy velona. Apetraka eo amin'izao tontolo izao ho famantarana sy ho vavolombelon'ny fitiavana, itiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Aokitsika hivavaka. Ry Andriamanitra io, nokianao no atokavany voarehetra eo amin'ny fahasavan'ny fiainana, ary fitiavana lehibe no ampovalinao ny olombelona, ka sady velominao ray ampitiavana izy no diovinao mora fo ho afa-poatady amin'ny fahasoavana arotsakao. Ary entina mipetraka hiverina lalandava ao amin'ny Kristy filoha. Efa naraikitrao araka ny fandaharanao feno famondrampo fa ireo mpanolota mirotsaka ao amin'ny rano efa noamasinina ka miara-maty amin'ny Kristy dia hitsangana avy eo tsy manatsindy ary tonga ratsambatany sady miara-mandova ny vasoa mandrakizay. Koa mba hamasino amin'ny tsotranao ity rano ari-tananao ity, ka rehefa afafy aminay sy afafy amin'ny rindrin'ny eglizy ity dia ho famantarana an'ilay rano fanasana azoana ny famonjena, ka ho tonga madio ao amin'ny Kristy izahay sy ho tempoly ny fanahinao. Arikany izahay sy ireo avanay rehetra hankalaza ny misteri n'Andriamanitra ato amin'ity sapelina ity, mba ataonao toty soamantsara any Jerosalema any an-tanytra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sanakao tomponay, zay velona sy mandraky miaraka aminao amin'ny fanahy masina mandrakizay. Amen. Any anao Zanahary eo amin'ny asina takila fahaenina amby roapolo, irana vaovao 5:5 sy 9. Anyanao Zanahary, anyanao Tompo, hitanay masoetanao tianao. Jesu hitanay masoetanao tianao. Imanao Zayaro Zanahary avanao. Imanao Zayaro Zanahary.
bavaka. Ry Andriamanitra rainay io, la ataony na masiana ny zanakao ray tokana amonjena ny olombelona, ka ingany izay mankato izany misteri izany ety an-tany, mba komeka azo ny vokatrin'ny fanavotana ihany anganitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako tomponay, izay Andriamanitra velo sy manjaka miaraka aminao fanahy masina mandrakizay mandraty izay. Tamin'ny zany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany dia ny zanak'olona izay eny an-danitra. Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny bibilava tany an'efitra, no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa, mba tsy hisy very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany tokana mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra sy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hisara izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izany ary kankalazaontsika ny teny ny Tompo.
ka mandona menunana gila saya dia ada materi si mantau kaneba dia palalan pemilih untuk ini pada dari kita katunya ada saya ni bau kali pada misi ada mantra yang cipisian di sakaf na misi saya sakaf atau menai dia nanti pasandi nanti mantra di dalam next time isa ini misi atau sandi sering di sana saja atau nanti mantra arti tempat sandi sering bahwa misi atau dia malam itu tiap nanti mantra ada apa bela penting yang boleh semangat founder nanti mantra hari anu nanti mantra saya ini nanti mantra bapak atau di seluruh Pakistan di seluruh Dewi tahunnya boleh maka bibla mana bibla barat asal bamiasu kazai terbukas projek action bibla kama zeniza dia ofel inde batantin toni Jesu ufasi datang ya sudahnya dia pemantara pamje Mungkin sekata banado cilo dan saya kita ini saya ambil masaknya. Kalau saya beti ambisinya nanti mandra, kucing ini kita ini nanti kian bawa katot dan dia mifu. Saya berkata tiga ini, musuh nama sebelum mbak ayai. Iya, itu tiap nanti mantra, eta dari komisi lawan sama lagi. Misi Jepang dalam kemudian kan kata kami stop, nanti pasal ini tanai masna anak cerai aja bawi nanti mantra, ambar amri kejadian hasil saya uji Jepang ini. Itu yang kedua. Di pada pihak kedua istiarakan atau istiakan itu dari asisten akan narakai. Yang kira kita dari kita ini saya itu mensucikan dan suciaw. Kan dibaca dalam itu tiap listung maka tekan pada kian wabana ni nanti sampai disati. Nabi udah nabi jadi wasiuti kawe. Ambisinya nanti mandor cincin bapak, nanti cincin paurin. Ada bapak yang tidak siap, kuantitas ini saya. Setelah saya tahu, mari kejadian paurin namanya cantik jujur. Kan bapak yang ditanya dari kuantitas itu baik hijau, saya paurin nama asumsi saya, pasti kue. Anu tak masuk sini empat misalnya beti bahwa sahabat mahata anak itu lah amcuknya tadi no bawa kacang di sini tahu saja anak semacam sana kala kana de mancha dia kini rai tahu tahu dari itu macam mancha pasabana macam mancha na dia kai spasina tahu dia ifumba mirai ali sunari na sala tareta sia undela sipam zenesika nuni dia na ya kansa ana fama ya fisinis Nunye mfanai masna, katonga unbele. Nufasena tamya suzalino sichanta itua, tamya numpos plati, nisaya unelevna. Nisanga fela tamya fatelu, akan volaza surata masna. Yakata inancha, yang pecho kapanan rai,
mbola hoavy aminay indray hitsara velona sy maty ary sy anapataperana ny fanjakana izaho mino fanahy masina tompo aranay avy amray sy ny zanaka samana somemboninahitra miaraka amray sy ny zanaka ary niteny tamin'ny vava-mpaminany izaho mino eglizy iray masina katolika apostolika izaho mankatao ny batemitokana ho famelana ny fahotana ary zany amin'ny fisanganany maty sy ny fiainako avy. Amen. Ry kristiana havana, amin'izao fankalazana ny fizaliana izao dia mivavaka ho antsika azolombelona rehetra mba samy hiandrana any amin'ny hazofizaliana fa any mifamonjena amin'ny any mifanafody ny mahazo rehetra. Mivavaisika ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny eglizy asaako amin'ny fizaliana rehetra miaraka amin'ny Kristy dia mpanafotana amin'izao tontolo izao. Mivavao an'ireo mpanjaka zaika sy mpamonotra vahoaka mba tsy hanesatra olona fotsiny izy fa mba alaiky hitondra ny anjara azo fijaliany koa. Beny marary, ny viatra, ny kambody, ny voantsiny hazo leny, koa mivavah mba hiandrandra ny Kristy izy, azahoany fiononana sy fanatenana. Beny mandeha maka-rivotra ny atoeran-kafa amin'izao mpianatra mahazo andro izao, koa mangataka amin'Andriamanitra mba ho tena fanovozana hery vaovao sy farisiana amin'ny adidy miandry ny fialan-tsasatra sy ny fialam-boly atao amin'izany. Ary isika tafavory eto mifampivavaha mba ho haitsika tolotra ny fanomerana ny ota, ny fanantenana ny lanitra, ny fijaliana iaretatsika sy ny fijaliana hitatsika. Ry Jesosy Kristy Tompo, ny zalianao teo amin'ny fizaliana no nanamasinana ny fizalianay sy ny fahorianay. Koa enga re zahay izay eretanay mba ho raisinao hanorenana ny herikay sy ny hazo fizalianay. Ny famonjena fa ianao velona sy manjaka mandrakizay. Amen. Sanandro
Panjamanan itu hingga disusunna isau hanti wade wafka amaniat suanari jeta fayefa ditunrani pautan disotuli isau ulebna tiwamya sudalena nizana kau paiti belas mantaka marazai marakizai umbat skemana kabya nini tumpu Utang terakat Tuhan Yesus Sandra Tuhan diriku Evanya miru punifuna Iso dia kasih tahu itu pada manusia Menyasia ni misat no laranta patai satraisa ritu prai masina anjaman tawi pansar deta simada kisa karaji saat Elias bitadina nusita kawa amunjena di tarana kulum beluna ka nini pirani pavate sanayani nuni berenani ana indra agai ari laina trisita menikah gasu tiuresi amni asundrai amnelanan kristi tungkunai ye dilai derani sedena wa windri indra i sauni kendela anazan pai kana nawa mita gutra arialan lanta sinir lanta arun serafima samatra sirakabu makalah sari funelai tra kobiata menawisai avelo cabana fionisero ni fionai jubena musitala umana kawe Insan jual dia bisa kafu, dia nanti kalisi, isoten rai, arnan biasa kanan nadawi, sabi mangrai sim sugrom dia naru, pakalis bisundera ini, rayu dan panitia dia pada kofo sat manisai, alas wana risuan bisumbar, famila dan sultan, atau pisau pasir pada. Wana
manafanay mirasy rehetra lehiray ary mba fenoany fiadaranao ny andro iananay. Ombany fiadaranao dia tandrazanay ary ingany mba nirafonao izay kasado afaka mandrika riva amin'ny vomitary no ilamina soa tebiteby toepiandrasana ny asam-balina mpanantenainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Jesosy Kristy inao lasa tany apôstôlina hoe fiadanana anao aveloko anareo ny fiadanako nomeko anareo. Azany voatanay na ny kelemanay na ny fahazaran-drasanay no jerena fa ny finoany egilisinao ka sitraka ao neny ampiadananay ary sitraka ao ny ampiadanany egilisinao sy ampiray azy araka ny sitraponao sy ny fanirianao fa ianao mivela sy manjaka mandrakizay. Ombatsika mianaka mandrakariva ny fiadana ny Tompo. Ndesika ifandray tanana anefa mihavana amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Sambatra izay voanjo ny zanak'ondry amin'ny fanasana dia ny zanako n'Andriamanitra itely manala ny voatany soty toy izao. Ivadana manano Jesosy Kristy tompontsika neta izika ao vela mandrakizay. Ry Jesosy Kristy tomponay io lumenao beli tamani sakafo masina izay ka mitalao atanandro aminao ka engan'ireo navitanao tamin'ny hazo fitsaliana loharano naina mba hitsanko velona eny ambony dahitra amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Oh
Ia taminao izay tompo mba harosainy tsodraminao kidina amin'ity trano fonenana tany religiosity ary toeram-piasana. Alekelinao haolona ho anay izy ity. Ary enganio ireo rehetra honina amin'ity trano ity sy hiasa amiko atao amin'ity trano ity mba kiraiki-poa amin'ny teninao sy amin'ny miserinao masina. Ka hahatsapa fa eo manakariva Jesu Kristy ilay nampanantena fa raha misy mivory amin'ny anarany dia eo afoany manakariva izy. Ilay velona sy manjaka miaraka aminao fanahy masina mandrakizay.